Mbola tsara jiaby ny tanorany ato amin'ny FMN. Mahafinaritra fa dia mitoy mandrakariva ny fotoanatsika sabata fahatelo sady tsika ao anatin'ilay programa alohantsika andeha hivavaka. Ny mampiavaka ny sabata fahatelo ray dia mitondra lohateny hoe alohantsika andeha hidera. Isaky ny sabata fahatelo zany dia le lohahevitra amiroka hatramin'ny telo dia resaka fiderana an'Andriamanitra. Mandeha zany fotoanatsika moment ny fiderana sy ny fiankofana. Rehefa vita izay dia manao vavaka isika. Rehefa vita izay dia manao fiankofana sy fiderana ambavaka isika. Misy hira zany izay sady vavaka izy ireny, dia safidino anaty firana dia sady mandeha ny hira no misy vavaka. Rehefa vita izay dia manao afatra ankira, zany hoe misy karazana hira efatra na dimy misesy, karazana mini concert kely, raha zay no malaza azy. Ka harindrantsika zany zay fotoana zay. Betsaka amin'ny tanorantsika mana-talenta, betsaka amin'ny tanorantsika manana fanomezam-pahasoavana mihira. Amin'io fotoana io zany dia ararotina trandrao ary ampiasao izany talenta izany. Rehefa vita ny afatra ankira fohy dia manao zaridaim-bavaka indray isika, fiaraha-mivavaka. Afaka mety atao vavaka solotena, mety vavaka tsororo, vavaka tsy telotelo. Le mpitarika zany mahita zay hanaovany mahatsara ny programa rehetra. Rehefa vita ny zaridaim-bavaka dia faranana amin'ny hira fanoloran-tena. Tapitra zany ny sabata fahatelo, ka apresiana ny rehetra isaky ny sabata fahatelo ny toe-tsaina zany dia hideran'Andriamanitra rehefa tonga any amin'ny fiangonana ao anatin'ilay amiroa ka hatramin'ny telo.